Ao anatin'ny fanomanana ny BACC ho an'ny kilasy famaranana ny ato amin'ny lycée Filibert-Tsiranana ankehitriny. Efa mikasoka ny famerenan-desina araka izany ireo mpianatra. Manana ny fanadinana baccalauréat moa zany dia anatiny dia anatiny tokoa amin'izao fotoana izao satria telo volana fahatelo isika izao mamarana ny fandaharam-pianarana ny mpampianatra rehetra rehefa hiditra ihany koa ny famerenan-desina manentana dia manentana moa izay ny mpianatra mba vonona hiatrika amin'izany fanadinana baccalauréat zany. Ny ara-panjakana ny taratasy sy ny sisa moa zany efa voalamina tanteraka efa vita daholo ny inscription mpianatra rehetra. Ny 30 jona hatramin'ny zoma 4 jolay no atao izany BACC izany ka efa miomana ireo mpanao fanadinana. Kilasy famaranana sokajy TD izy 5 mianadahy ireto. Na tsy misy aza ny fampianarana miaramianatra izy ireo. I Albert no mitarika eto taranja siantifika no atao. Iza mba ahafahana mamerimberina mamerimberina zany ny zavatra tsy vitany lekôly io mba hoany zany amin'izay ireny exercice tsy vita ireny zay ohatra hoe exercice mbola tsy hita ireny dia efa hitany amin'izao famerenana io. Ianao foana mampianatra? Zay jiaby io samy mampianatra fa mora kokoa ny mahazo ny lesona rehefa miaramianatra toy izao raha ny hevitry miora. Amle misy zavatra tsy pitipitin'le madinidinika mbola tsy dia ao tsara ireny dia afaka manontany namana dia voavaly tsara le. Aiza ohatrany izao fanomanana ny baccalauréat amin'izao efa vonona ve sa? Tsy maintsy vonona foana manko. Tsy dia hitany miza kosa ny fiantraikany fampiantony eo amin'ny fianarana rehefa misy ny fifanampiana toy izao. Rehefa lera tsy fianarana ireny izay dia miaraka manao étude ensemble ohatran'izao foana. Ohatran'ny tsisy aloha safaka izay miaraka mianatra foana zany izay na dia tsy mianatra na dia tsisy prof izay dia miaraka manao étude ensemble foana ohatran'izay. Arakaraka ny taranja sy ny fanazarana atao ny mampiova ny mpitarika ery amin'ny solaitra be. Ny tanjona dia ny hafe ireo taranja rehetra hatrehana amin'ny fanadinana.